baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Tombontsoa lehibe zany mipetraka eo an-tongotry Jesosy zany, hiaraka andimika izay voalazany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Androany sika dia hijery hoe ahoana hoy ny baiboly ny amin'ny asa fampahoriana ataon'ilay bibidia. Mialohan'izay aloha dia hivavaka isika. Ry iraina izay ny an-danitro, misaotra fa nomenao anay ity fotoana ity, ahafahanay mandinika sy mamakafaka ary mijery ny famarinana voalazan'ny teninao. Dia mety eza no anomenay ny fanahy masina, amela ny helokay ary ampitoetra ny teny ao amin'ny fiainanay. Tsy afaka hanala izany Satana, fa ny fahasoavanao irery ihany no hanampy anay. Efa favalo resy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, dia mitahy ity namako ity. Amen. Ny Daniel 7 ny 5:20 dia milaza fa hampahory ny olo-masiny avindrindra izy, ankoatra ny fitenenany ratsy sy ny nanovan'ny sabatan'i Jehova ho amin'ny andro alahady. Voalazany 1:20 aza moa fa naharesy ny olo-masina mihitsy izy, ary magaga fa namafisy ny Apokalipsy 7:7 zany. Iady izy hoy izy ka handresy. Marina zany satria tsy vitan'ny namono sy nandatsakaina marobe izy vokatry ny Inquisition na ilay fitsarana ara-pivavahana ho fanameloana ireo izay nanohitra amin'ny fahefan'ny Eglizy, fa ny lefitra taminy koa ny protestanta. Ampafirin'ny kristianina moa no nanaiky ny sabata fa tsy ny alady. Saika izy rehetra ratsy teo ny sisa zay maneho tsy fivadiana amin'ny Jehova. Araka mivolazan'ny Apokalipsy 7:20. Toy zao manko ny voalazan'ny Apokalipsy 7:20 io, ary ankoka eo anoloany ny olona rehetra ambony ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavoana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Mazava ny voalazan'ny baiboly. Hisy ny ankoka ary hisy ny tsy ankoka. Andosirantsika lavitra mihitsy ny fanasoketana, andosirantsika lavitra mihitsy ka ialantsika ny fanaratsiana be fatany, ka asorena olona tsopo, fa tsy maintsy misy porofo hatrany haroso amintsika eto, koa tsara toerana hatrany zany ireo mpanoratra katolika raha izy ireo no avelantsika aneo hevitra amintsika, fa tsy isika mihitsy. Ohatra amin'izany, ny Monseigneur Brodiard dia nanoratra fa manaja amin'ny feo fieritreretana sy ny fahafana ny fiangonana katolika, kanefa eo anatrehan'ny heretika dia tsy manaiky ny andresy lahatra fotsiny izy, no heveriny mantsy fa tsy ampy azy ireo fandresen-dahatra sy fanaporofona ara-tsaina sy ara-panaka, dia mampiasa hery sy kapoka ara-batana ary fampijaliana izy. Namorona fitsarana mitovy amin'ny ireo atamin'ny Inquisition izy, ka nampiasa ny lalam-panjakana, ary raha nilaina aza dia natao zay hipohan'ny ady masina, ny ady mpivavana. Ary dia no tanteran'ny Eglizy tamin'ny protestanta tokoa izany tamin'ny taonjato fa 19. Tsy nianina fotsiny tamin'ny fanovanany teo-panahy sy ny tory tamin'ny alalan'ny ohatra naseho, ary nanovan'ny fonony vahoaka tamin'ny alalan'ny misionera mahay mandahateny sady masina izy, fa antony tankitay no nampirehetiny tany Italia sy Pays-Bas
ary indrindra tany Espagne mba handoroana ny olona voaeliky ny Inquisition. Tany Frantsa tamin'ny andron'ny François voalohany sy Henri Faroux, tany Angletera tamin'ny andron'ny nanjakan'ny Marie Tudor, de nampijaliany fatratra ny heretika. Nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahafito na de tsy nanomboka ny adi-pinoana azy izy, de nandrisika kosa ny anohanana izany tamikery. Ny boky anankiray mitondra amin'ny lohateny hoe l'Église catholique, la Renaissance, le protestantisme, Paris 5,700, pejy 720 sy 1,700 no ahitana zany. Toy izay ilay asa soratra ny mpanoratra katolika anankiray, fa anarivony kosa hoy ny mpandinika, ireo kristianina no vonoina noho ny finoany. Fonombola i Roma Gentilisa no nanjaka, saingy be lavitra noho izany tokoa, satria nahatratra antapitrisany maro ireo kristianina no vonoin'ny Roma papaly. Tsy inona efa noho ny fandavan'izy ireo tsy ara-dia amin'ny Roma. Heretika no anarana nampisalorana ireo nandany fivavahan'ny Roma. Tao no nodorana velona, tao ny nalefa teo an-kianja misy biby masika mba ho viraviraina, na nampijaliana ny aloha ny hamonoana azy. Tao no nomena sazy maivana toy ny fanagadrana mandra-pahafaty. Ny loha zaza de tsy ankifity fa nahatra tamin'ny zaza mambehivavy zany toetra tsy mifaditrovana izany. Rehefa nanomboka nazo laka ny fahefana papaly tamin'ny taona 730 de nampiary ny ara-baktery ny fanapoteny izay manakatsakana ny hevitry ny Eglizy sy ny fotom-pampianarana. Ny Papa Innocent fahefatra tao amin'ny Bulle ad extirpanda tamin'ny taona 1290 de nampatsiary sy nanamafy ny tokony andorana velona ny heretika rehetra. Ary io tahirikevitra io no niengan'ny Inquisition zay no amafisin'ireo papa ny fandimidimby toandry Papa Alexandre fahefatra, niena teo anelanelan'ny 412 ka hatramin'ny 112. Ry Papa Clément fahefatra 512 ka hatramin'ny 712. Ry Papa Nicolas fahefatra 720 ka hatramin'ny 270. Ry Papa Boniface fatelo niena 470 ka hatramin'ny 370 sy ny maro hafa. Nomena baiko mihitsy ny manam-pahefana sivily mba handoro ny heretika, ka ny mety naongana mihitsy izay tsy nanaiky anatanteraka izany. Ny fisehon'ny fanenjena tamin'ny alalan'izany fitsarana zany de ny Papa Innocent III no nanao fandaminana mba hampahomby ny fanenjena ny heretika. Karazana milisy manokana izay matoky tamin'ny Saint-Siège na ny Foibe ao Roma no noforonina hisahana izany. Nandray andraikitra ihany koa ny mpitondra fanjakana anankiray atao hoe Othon IV tamin'ny taona 10 de namoaka didy fa andray andraikitra amin'ny fanenjena ny heretika izy rehefa azon'ny Papa Innocent III ny fony. Nanaiky azy avokoa ireo rehetra tao amin'ny Concile Lateran tamin'ny 5 ary nanapaka mihitsy fa isy moanina na monka andehandeha hitety tany ka hikaroka ireo heretika. Nijoro ny Inquisition ary nampisalorana ny anarana hoe Saint Office. Nanana fahefana tsy nisy fetra ireo mpitsara sy ireo mpikaroka heretika ireo. Eny fa na de tondro molotra fotsiny aza, misy na tsy misy mivavolombelona, de efa ampy andorana velona ary ampijalijaliana eo amin'ny Dominicain izay voatondro ka tsy mieky, melony anaovana amin'ny fanaovana azy. Vokatr'izay de niamary ny toerana fandoroana olona tao Allemagne, Frantsa tamin'ny fotoana nitondran'ny François
voalohany sy nandritra ny tondrany Karafa tao Italia sy Philippe II tao Pays-Bas. Nandritra ny 900 taona ny asan'ny Saint Office tao Espagne ary saika lasa toy ny fetim-pirenena mihitsy ny fandoroana olona voaheloka ho faty satria tsy nanaraka amin'ny fampianaran'ny Eglizy hono. Isan'ny midorana velona i Pierre de Brius satria nilaza ny zavatra tsy nety momba ny lamesa sy ireo fotom-pinoana sasany ao amin'ny Eglizy izy. Teo ambony afo midedadeda ny ialany aina tamin'ny taona 1770. Nanana namana monka anankiray atao hoe Henri izy. Zay no gadraina mandra-pahafatiny tao am-ponja araka ny didim-pitsarana nanameloko azy tamin'ny taona 1770. Nisy atoko-pivavahana 3 samihafa, ny Vaudois, ny Albigeois ary ny Catares tamin'ny taonjato 17 ka hatramin'ny taonjato 15. Izy ireo dia niezaka niaina tamin'izay fahazavana noraisiny avy tamin'ny kopiny Baiboly mba nisy teny an-tanany ka nataon'ny fitondrana papaly aza lampo tamin'ny alalan'ny monkany tarika ny croisade tamin'ny anaran'ny papa. Fanamelohana ny Eglizy mantsy no fijoroan'izy ireo teo amin'ny fidinoany ka naharomitra ny Eglizy zany. Tao atsimon'ny Frantsa ny taonjato 17 no nanafiana ny Albigeois ka olona efa ho roalina no novonoana tamin'izao fotoana zany. Sady norobaina fananana ary nodorana ny tanànany ary araka ny baikon'ny papa Innocent Favalo dia naringana ireo Vaudois ny taona 1770. Nodorana velona tao Constance ihany koa i Jean Hus sy Jérôme de Prague tamin'ny taonjato 15. Tsy vitan'izay fa hatramin'ireo mpanaraka an'ny Hus tao Bohemia miampy ireo mpanaraka ny John Wycliffe tany Angletera ihany koa dia natao aza lambo mihitsy vao maika ny dedadeda nefa ny afandoroana ny heretika nandrita ny taonjato 19 tany Frantsa, Espagne, Italia sy ny hafa koa. Nanaraka teny ihany ny famonoana mitamba be raha tsy ilaza afa-tsy ilay vonoan'olona ny tranga tao Saint Barthélemy izay nahafatesana protestanta Huguenot 4 sika. Tamin'ny andron'ny Louis 17 dia nisy andina miaramila natsoina hoe dragona nomena fahefana hiditra any an-tranon'ireo protestanta ka anao zay rehetra tiany atao ao na inona. Izany ingeny ny ainan'ireo mba te hiaina araka fahazavana hitany tao amin'ny soratra masiny. Marina ny voalasan'ny Baiboly satria zay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia henjena. Timoty 2:12 Ary navela iady amin'ny olony masina izy hoy ny Baiboly ka aresy azy. Apokalipsy 3:7 Amin'ny heviny hafa dia naharesy tokoa izy nanoloanareo kristianina marina tsy mba nanana fitaovam-piadiana toy ny nananan'ilay fahefana papaly, ny tanjaka sy hery sy ireo fanjakana sy ambaratonga-pahefana azo nampiasaina tamin'izany. Ny fahamarinana hitany tao amin'ny tenin'Andriamanitra kosa no mba fitaovam-piadian'ireo olo-masina tamin'izany ka ny tena eloko izy ireo araka ny fahitan'ny fahefana papaly azy dia ny fandavana ny anompo an'Andriamanitra. Sahalan'ny marina kanefa fitaka ihany. Kinanjo no nipoaka ny révolution frantsay dia potika izay fomba ratsy nandritra ny taonjato maro izay. Efa faminaniana voasoratra ao anaty Baiboly avokoa izany. Voany lohany hoy izy ao amin'ny Apokalipsy 13:7. Kanefa azadino fa ho sitrana ihany io ary itondray ny fanao ratsy. Asakasaka ao raha tsy ino izay voalazan'ny Baiboly ianao fa ny mason'izao tontolo izao efa mitodika makany amin'ny fahefana kely nefa matanjaka indrindra. Tsy mandainga amin'ny Baiboly tsy teniteny foana no nosoratanao.
tena faminaniana avy amin'Andriamanitra. Atreo ny fiarako aminao amin'tian'io ity dia mamehatra ka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?